miara-mandeha amin'ny Jesoa. Lesona fahaefatra, mandeha araka ny fanahy. Fantatrao tamin'ny fionantsika farany fa avy amin'ny Fanahy Masina ny hery entin'ny kristianina miara-mandeha amin'ny Jesoa. Ianao ve mbola manohy miaika amin'Andriamanitra izay fahotana fantatra sady manolotra ny fiainanao ho tantanin'ny Fanahy Masina? Eny, inona ny ova teo amin'ny fiainanao vokatr'izany? Manasanao ary aho hanaraka ity tantara ity, ahitanao ny herin'ny Fanahy Masina manova fiainan'olona. Jero hoe kofy bay, inona indray no ataony aty? Adry, aninona tokoa rety? Ohatrohatra mitady indray le ry a. Ie, dia aleo ataontsika mitondra takaitra izy. Ery zao mihevitra fa mbola afaka mijery atsika milalao aty. Any an-trano ramose no mety amin'izany a. Aleo zay. Olo hitany, antany hoe inona problema. Tekendreo hitany tsara fa mahavita azy raha. Lasy ianao. Takaitra maharitra ao adino hoe. Mitondra. Mitady inona iala? Izeranareo milalao azy zalahy, dia nitondra an'ireto koa toy ny akondro dia rano. Ahoana? Ty ve zany ilay nofokena amin'ny tampihavanana sa inona? Ie. Za miaiky ny adosoko, ilay zany ady taminareo tamin'iray andro ry. Anao inona ty aroany le ry? Za kotsikopy. Ireny ange zavatra tsy fanahiniako e. Adala ve le ry sao manino? An'le ry nge akeny amboatra azy. Jereo raha tahiry. Ary zao ve no fanarana? Adala ve le ry sa miva? Andao hoe jerena izay fandehanao. Ety antsika. Zaho rery koa tsy halany an'ireto akondro rehetra ireto, ka dia netiko ireto ho zaraina amin'ny kofoboay. Ataoko fa tena tsy miady zao a, zany hoe aleo ihany atsona ny tary. Jereo fa mihinana ilay akondro dia misotro rano koa. Ory zalahy, andao hoe aiza nareo? Aoko sika tsy andeha, fa aleo ety ihany. Eka, tiako hita fotsiny hoe inona ny zava-misy. Tokony ho a. Ohatray, fa ahoana? Tsy zany ilay paika. Kalamina fotsiny. Ohatra ny tsy akeko zao ka. Tsy akeko zao. Elana keto ihinana akondro. Daoda hoy ny resaka amintsika e. Tadino lehilahy. Za nge tonga hiavana aminareo. Hiavana? Mety miady indraindray ny mpinamana, kanefa tsisy miova fampinamana foana. Daoda, mialatsiny ve ianao taolahy? Tena fadin-dambo amin'ambo a. Tsika ary kleba tsy mialatsiny izany. Hoe, zao e, za zao efa kristianina lavalina, ary ny kristianina tena mifona raha misy adosoana na tsy mety nataony. Jesosy Kristy nampianatra ifona raha misy tsy mety nataoko lafa adosoana na inona. Angamba mety sisany kleba intsony, fa isika mpinamana foana. Daoda, ianao aloha raha miala kleba dia tsy akamana intsony. Zao zalahy, hiavana ny natongavany. Izy azy efa nitondra rano sy akondro ho atsika. Da hoe sady Ambay. Zao e, niresaka momba ny Daoda dia ampizara ny kleba atsika. Azo lahy moa zany. Tsy tafiditra ao anaty paikatsika izany a. Na ilahy miaraka aminay, na tsy akamatsony. Inona koa nefa nitondra rano anay? Zareo fa kely foana dia hihinana akondro daholo reo dia hisotro le rano nentiny e. Ory zalahy, nareo mangedahita fa zura. Maninona raha misotro rano dia aveo isika miresaka. Tsy tokony hitranga mihitsy zao. Tsy tokony hitranga mihitsy. Zao ry bandy a, inona no mahampinamana? Zareo nge lavaly le, inona zao ty ataony? Fa maninona ry Mosa sy Gabriela sy makety? azoko finany fa mbola tezitra amin'lahy zao reo. Hono a, maninona nareo raha mandeha miresaka aminy? Aleo atsoa kely. Gabriel, Mosa,
Miantso ry zalahy. Tena voy ity, marina tsy mitapy Tena daholo. zany. Azon'odiny Daoda amin'ny rano sy akondro. Aleo idolo manaraka foana ireo. Andao aloha ody, zakako izao, tena dalàna. Ndao eny io fanatrehana. Eny tokoa, aleo atrehana. Raha zao nareo no makeny, ny akondro tsy maintsy vazanina, dia ny rano sotroina. Vita tompo, ary andao. Tieto Ramse. Ay ry zalahy, fala mahita anareo. Ramse, faly mahitanao. Mandeha avy amin'ny baolina. Tsara tokoa e. Ramse, nentiko aty reto akamako ireto, sao mba azonao resahana zareo. Ka zovinareo ry nama. Za zany lavalina. Lavalina. Zany saka. Saka. Za tahiry. Tahiry. Koa arabaina dia mahazo toerana. Ory zalahy, ino no ataoko anareo? Zaho hoe nataonao ahoany Daoda fa toa niova be? Zaho tsy nanao ninonina fa ny Tompo Jesosy Kristy ihany. Izy ilay zanaky ny avo indrindra sady mahay manova izay rehetra tapa-kevitra fa anaraka azy. Ka ahoana Daoda, inona marina ny tranga? Zaho hoe, za nandray an'i Jesosy Kristy ho tompoko sy mpamonjy ahy, dia zao zanak'Andriamanitra. Ka noho izy zanak'Andriamanitra dia nandray ny Fanahy Masina mba hanampy azy hivelona sy hiaina izay sitrak'Andriamanitra. Koa izay fiovana misy eo amin'ny Daoda dia vokatra izany fanahy izany. Vokatry ny fanahy? Fa inona izany vokatry ny fanahy? Io no ahafantarana fa ny Fanahy Masina mitoetra ao aminy. Mba eritrereto kely ange, mety misy ve voankazo tsy avy amin'ny hazo? Ohatrany tsisy Koa tsisy hafa amin'izany koa, tsy mahazo ny vokatra ny fanahy anao raha tsy raisinao aloha io fanahy io. mba tiako ho fantatra bebe kokoa ny momba io Fanahy Masina io sy ny vokatra avy aminy. Tena mahafinaritra. Raha hariva, isy olona maromaro avy eto an-trano, hivory zahay dia hihira sy hivavaka. Ary ho betsaka ny fanontaniana. Fa tena hafinaritra io fotoaka hariva io Ka ahoana, ho avy ianareo? Ye, za koa. Ye. Tsara zany. Jesosy, izy irery ihany no mahova amin'ny fiainan'ny olona sy manome fiainana mandrakizay. Miova ve zany izay manolotra ny fiainanao an'i Jesosy Kristy? Ie, amin'izay ny fiainanao manjary tariny Fanahy Masina. Ka isan'andro miara-mandeha aminy sady mahafantatra hoe mitoetra ao anatintsika izy, ary sika ao aminy. Ramseo maninona izany raha zavainao aminay? Ezaka aho. Ny Tompo dia miresaka amintsika ato amin'ny bokiny dia amin'ny Baiboly. Ao amin'ny Jaona 5:15 dia hoy Jesosy: izaho no voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary zaho ao aminy dia mamobe izy. Fa izay mizaraka amiko tsy mahefa na inona na inona. Inona ny hevitra izany? Zaho ary, ny sampana dia velona amin'ny fotom-boaloboka. Jesosy no voaloboka ary isika zanak'Andriamanitra ny sampany. Isika manofo aina amin'ny Fanahy Masina toy ny sampana mandray aina avy amin'ny voaloboka. Izay midika fananana aina avy amin'ny Tompo ao anaty. Rehefa raisinao Jesosy dia miditra ao anatinao ny Fanahy Masina sy manome anao hery iainanao araka an'Andriamanitra.
andao ho jerentsika ny galatianina toko 5 andiny 2:20 mivaky hoe fa ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy ary fahononam-po. Ny fitiavana ve? Vokatry ny fanahy koa zany. Ye, mahatonga antsika ho tia ny hafa izy. Tsy ny namana ihany, fa na ny fahavalo koa. Tsy mahagaga Daoda raha tonga tany an-kianja nanatitra rano sy akondro ho antsika. Marina izany, ary efa faly sika dia afaka miaina amin'ny fiainana feno sy mampita hafaliana amin'ny fiainany hafa. Angaha izay ihany ny olona hafa mahita ny hatsaran'ny vokatry ny fanahy dia indreny koa fotoana ho an'i Jesosy Kristy. Zany hoe ohatran'ny Daoda. Ie, tena ohatran'ny Daoda. Jesosy Kristy no nanova tanteraka ny fiaina manontolo. Kanefa tsarovy, Daoda dia olombelona. Tena ilay adinay mihitsy no resahany Ramose. Ka zahay no nangaro biby ange. Ie, ary izy koa tsy tokony nanaiky an'ilay fandrabirabiana. Fa haiko tsara fa nahatsara sorena be izy taorian'ireny. Jerenao fa taitra mihitsy zahay tamin'izy ilay mifona. Ary teo ilay zahay nitondrany akondro sy rano, hafahafa ihany ilay fitrangany. Ity ilay kofoboay filoha tarika ny adiny bandy tety amin'ny faritra manodidina. Tsy izaho mihitsy aloha no ifona izany raha ny mahazaho ahy manokana. Ary Lavalina. aleo hazava tsara fa ity hoe fitombona ara-panahy ity dia mandray roa. Manao ny anjara ny Andriamanitra mameno antsika amin'ny fanahy masina, fa anjara antsika kosa ny miaina sy mandeha ho aminy isan'andro isan'andro. Vitantsika io raha manolo tena tanteraka ankatoy ny fanahy masina. Ramose, tiako tokoa raha mba miova ny fiainako. Izaho koa. Raha izany, ekeo Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjinareo. Rehefa izy no miditra ao aminao dia izay ianao vao hiaina amin'ny tokony ho izy. Ko izy amintsika eto ary no vonina anaiky. Ahoana, vonina? Hoay, eny. Andao ary hitsangana hivavaka. Jesosy Kristy tompo. Jesosy Kristy tompo. Miaiky aho, Miaiky aho. fa izay ihany no nitantana ny fiainako. Fa izao ihany no mitantana ny fiainako. Ka nanota taminao aho, Ka Ka nanota taminao aho. mamelany fahotana. Mamelany fahotana. Dia tario manontolo ny fiainako. Dia tario manontolo ny fiainako. Ary izaho vai Izaho olom-baovao. vaovao. Izany no angatahiko. Izany no angatahiko. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Sefa. Yosuf. Mandroso, eo re, mahazo toerana. Saotra anao indrindra. Zao e. Te saotra anao aho tamin'ilay arina be feno katsaka nampitondrainao omaly. Raha matoako moa tany an-tsatany ary nitondra legioma betsaka nody. Mety noho izay nilaina le izy. Dia efa nasaika nataony ao anaty arina ny anjaranareo. Atzay niverena ny tany taminao zay dia tototry ny fanomezanareo zahay. Misaotra tompoko. Santana ihany reny, fa mbola ho avy. Aoka ry sofa, efa ampy zahay. Zaho aloha dia izay entana mihitsy sefo tamin'ny fihetsika eo izay. Tsy sitrapoko akory no nanaovako ireny. Soa tanteraka mihitsy ireny raha tsy Jesosy Kristy no naniraka anao izany. Jesoa, efa resako tampoka ny amin'izay. No etsehny fanahiny ny foko.
ka nanenjika mihitsy ny eritseritro tamin'izay rehetra nataoko taminao ary sitrany mihitsy raha toa ka ekenao ny teniny. Daoda tsy miresaka afa-tsy Jesoa. Izy aza nge ka tena miova be tahaka anao koa. Oh, na mbola mady foana azy. Sofa, raha viny ianao no anaiky an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy ny tenanao manokana. Ha, zao ve? Ie, ianao io, Jesosy, efa namerina ilay taninao. Ary isika koa efa nampihavaniny ray. Nahoana raha valiana ilay fitiavany e? Aleo fa ho eritreretiko e. Tena ho eritreretiko mihitsy. Morola! Morola! Ah, ila zao ila minina izimina kely ho an'ny sefo. Za mba nandalo de mivily, fa tsy mitady fanomezana. Velominga, Isofa, tsy nolazainao fa ay bevoka ny vadinao? Ah, efa mikasa ilaza rehefa teraka ny zaza e. Hoay, fa inony ty? Ity le fisotro teratany e. Mihina fa ho tianao io sady tena vao vita. Lay tena tiako. Za efa afaka amin'ireny. Tsy sotro aho ka. Za tsy mikasika an'ireny intsony. Nanomboka oviana. Hatramin'ny nananako tompo vaovao, Jesosy Kristy. Raha fantatro taloloha mantsy izy, mba tsy nisy ireny olana rehetra ireny, mba tsy napakatra vady kely koa. Enao? Ny rainao ange fito ny vadiny ary hoe homitsaninao ny zava-bitany. Nya, kasaka ataoko efatra. Isofa, esory ao an-tsainao zany. Ny raiko nampirafy be dia be, de nidehaka aho, fa namotrana ny zava-bitany araka amin'ny fomba mpianakaviana, kanefa moa tsy araka izany ny sitrapon'Andriamanitra. Nresaka an'izany taminao ve Ramose? Ie, nambarany tamiko ny hevitr'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona. Hoy ny Baiboly momba izany. Tao amin'ny say edena, Andriamanitra nahary lehilahy sy vehivavy. Nandinika tsara aho, dia hitako fa arakaraky ny habetsaky ny vady no mahabetsaka ny olana, ary mahabetsaka ny andraikitra. Zaho koa e, tsisy vetanana vanina mihitsy, miara-monina amin'izy roa vavy. Vao malomalo mihitsy aho no nandaminahady tena nanahirana. Hitanao, ataoko fa ho sambatra koa raha manambady tokana. Ny raiko ange, tsy nakarakara ireo vadiny fito e. Ka ahoana? Inona izany ny fikasanao sa ny androaka nyity vadikely no volavolaina? Oh, zany efa fialana andraikitra. Ny fantatro izao dia ny mba tsy hampakarako tsony vehivavy hafa ny ray. Zay sofa, lasa ao aloha. Misaotra amin'ilay fanomezana e. De misaotra na fofotoana. Sefo, tena misy ho tsakotsakoina ny teninao teo. Misaotra mamangy. Zay re mampinamana e. Misaotra anao, ary andao. Akory tompoko? Manao amin'ny baba. Fataiza ianao? Tena kianja. Nanao baolina. Sao mila sakafo? Ie. Morola, Ahoana dada? aleo viretsy ny vilia fa voky aho ah. Nanahoana androany? Mietika. Nandresinareo? Morola, maninona ianao? Morola! Morola, Morola. Morola! misina, rakiza, apio ah. Morola, Morola. Morola, Oh, Morola! apio zala. Morola! Morola. Fa ahoana? Andriamanitra? Tazono tanany. Fa inona mahazo azy e? Morola! 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 Magnano anay ve ianao? Manao ianao? Morola. Morola! Dada, inona iny? Fa inona ty ataonao? Oh, Fa inona ty Morola! ataonao?
Morola. Dada, inona iny? Mifoaza. Morola mifoaza. Morola mifoaza. Rakizy ampio antoy izay tena montsy mpimasy zao ankehitriny izao. No, Ampio rakizy hoentsika montsy aza hoe any amin'ny mpimasy malaky ilay mpanao rakano andao aingana. tsy ary dada, tsy azonao entina makany ampisampo izy. Izay sy araka aminao any ampanao rokando. Tsy maintsy etika any mpimasy izy ka mivavaka amin'ny zanahary izy mba hanasitrana ny azy. Aoka ry dada, tsy afaka hitondra azy amin'Andriamanitra hafa isika. Tsy afaka ninona hoe fa tianao fatina na bavinao izany tadavinao. Oh, sy marina aloha izany dada. Hainao fa Jesosy dia mahasitrana azy. Eo ampio ibadazy kely ory zalahy. Aoka dada, ka tsy izany ho any tokony atao. Aoka dada, andraso, tahiry, lavalina, andao isika hivavaka ho azy. Raha eo, amin'ny anaran'i Jesosy, tena tsy hitako izay lazaina. Fa ny olona tahaka azy izao mihitsy no tianao sitranina. Zafady, sitrano Morola amin'ny anaran'i Jesosy, ny vavahanay amin'ny finoana. Amen. Morola. Morola. Io fa taitra. Oh, Morola. Tiany fahagagana. Mahagaga ianao, isaotra Jesosy. Nanahoana izao? Nanahoana? Daoda, hitanao ilay izy. Ramose? Salama. Salama nareo. Ty resaka amiko angazy zala. Tena marina ilay teninao. Hoe ahoana tena tsisy hafa amin'ilay hitantsika tao amin'ny film. Zao ange, Morola zany ny fanitony. Niintsitrindra dia niolanolana teo. Sady nisy zavatra nivoaka tamin'ny vavany. Dia andrainy Daoda avy eo tia hitondra amin'ny Morola amin'ny mpimasy mpanao rakandro. Daoda nefa tsy tia manao an'izany. Dia mivavaka ho amin'ny Morola dia izao izy sitrany izao. Tena natahotra ho aloha. Dia nivavaka tamin'ny anaran'i Jesosy tampotampoka teo. Mijanona ilay fanitony, tena fahagagana e. Isaorana anie Jesosy Kristy. Mahatoky Andriamanitra. Ramose, zaho mba te havita ohatrany nataony Daoda iny. Tsy Daoda no nanao an'iny fa Andriamanitra no namaly vavaka azy. Daoda naneho ny finoany fotsiny. Andao isika isaotra ny tompo amin'izao nataony tamin'ny Morola izao. Sady koa mba hitondra ny dadako ambavaka. Tsara. Hanokana fotoana fohy isika hanohizana ny resaka amin'ny Fanahy Masina. Rainay any an-danitro, ndreto izay mivavaka aminao. Barotsay aminay ny famindrambonao. Daoda singa sefy zao tena niova be e. Ka izao, ianao koa afaka maneho ny toetran'i Jesosy sy ny heriny rehefa ny Fanahy Masina no mitaridalana sy manome hery anao. Raha izay no mitranga, dia hitan'ireo fiovana eo amin'ny fiainanao ny olona ary hanapandriana hiara-mandeha amin'i Jesosy koa. Koa nahoana moa raha izao ianao dia misaotra an'Andriamanitra amin'ireo fiovana efa mitranga ao amin'ny fiainanao? Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy.